faly miarabanao indray izay mivady eo anatin'itya fandarana ity miarabanao manokana ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Saina. Ampifaliana koa netiko miarabantsika mpijery ajaina indray amin'ity fandaran'ity ny tenako Révérend Fara Andrianarivo koa miaraka anao anatin'izao fandaran'izao indray. Manana fotoana lehibentsika Révérend amin'ny 29 octobre sy ny 30 octobre ho avy izao etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Ny 29 octobre dia fotoana natokana fotsiny ihany ho an'ny vehivavy. Eny Bishop, tena marina moa izy ity ihany angamba no resahana amin'ny mpijery ajaina hoe efa famaranana fito alahady. Nisy taona fito alahady moa izay natombontsika tamin'ny 18 septembre teo ary faranana amin'io 29 sy 30 octobre io etsy amin'ny Palais des Sports. Hatreto moa dia mampisaotra an'Andriamanitra ny zava-tsoa izay nararaka an'Andriamanitra ny fiainan'ny olona, témoignage ny olona izay nisesisina ny fito alahady. Mahafinaritra dio ny Baiboly hoe ny fiafarana dia tsara noho ny any am-piandohana. Dikan'izany ao anatin'ity fotoana famaranana ity inona tanteraka fa dia tena na nanatrika ny fotoana fito alahady nanombohana azy ianao tsara ianao manatrika an'ity faran'ity satria zavatra maro izay mbola tsy hitanao tany amin'ny voalohany tany tokony amin'ity fiafaran'ity nahitanao azy. Olona anankiray izay hoe nanoratra taratasy izy vao tamin'ity fito alahady teo izy nivavaka tato ary alahady fanotelony izao fa tena zava-dehibe sy fahagagana maro ny fandraisiko sady ary isan'izany ny fisondrotako tany amin'ny asa sy ny fitahin'Andriamanitra manokana ny fiainana mianakavy kely. Ia, misy témoignage ohatran'izay koa Bishop misy vehivavy izay zany tsy tena marina tsy hoe manana diplôma izy fa ohatran'ny hoe tafiditra amin'ny orinasa azo lazaina hoe ngeza izy. Dia rehefa tafiditra teo izy dia ohatran'ny hoe zavatra tsotsotra kely nataony tao fa rehefa tamin'ny fotoana moa nanatrika an'ity fotoan'ity izy dia ny zavatra tranga dia izao nisy promotion tao amin'ny fiasana dia tafiditra izy tamin'ilay izy dia nefa izy tsy hoe tafiditra tamin'ilay promotion fotsiny fa ilay tao zany tena hoe maninona ianao raha tsy mivadika ohatran'ny hoe toerana ambony tena hoe tena ambony. Izy moa zany tena marina ilay vehivavy tsy isy diplôma izay mihitsy ny olana hoe natahotra izy indray ny hafarany hoe vitako ve izany satria ohatran'ny hoe lasa naka-toerana ambony ilay tena ambony mihoatra midépassé tanteraka ny diplômany izy dia nandrapahatonga anazy aleoloha eto amin'ity atonotony ity dia nefa ilay olona tena ianao nge tsy olana izy izy dia fantatra ny diplômanao fa amena information anao ray volana amena information anao après ray volana sotran'izany mba ahafahanao fa ohatran'ny izy indray ohatran'ny angambany hoe disongeza loatra angamba izy dia nandrapahatonga anazy ohatran'ny tsy nintsony hoe possible ve zany dia natahotra izy. Ka izay indrindra no fotoanantsika amin'ny 29 ho an'ny vehivavy izay resahana ny hoe ampody ianao avy amin'ny fahababony izy. Misy dina anankiroa moa izy indray miditra amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 dia izay loha hevitra ampody ianao avy amin'ny fahababony dia ny amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 indray dia hoe anisy soanao mihoatra noho ny taloha. Ka rehefa melo témoignage tahaka izany zany tsy zavatra tamin'ny 10 taona lasa na tamin'ny 2 taona lasa akory fa zavatra toa anatin'ity fito alahady ity ary petapera fijoroana vavolombelona fa fotoana vehivavy aloha ny resantsika dia any amin'ny farantsika ndray miresaka ndray fotoana ho an'ny olona rehetra le alahady fa 30 volana oktobra izay loha hevitra hoe teloelo vaovao fa eo amin'ny resaka vehivavy aloha ny resantsika zany hoe ohatra ny tantarainao zany hoe vehivavy izay efa tsy nieritreritra hoe ahoana ahafahanao tonga amin'izany nefa Andriamanitra zany natsoina hoe mampody azy amin'ny fahababona ary manisy ho azy mihoatra ny hatramin'izay. Ia, araka ny tenao teo moa Bishop misy fotoana miavaka ilay asabotsy ho amin'ny vehivavy. Mety antany angamba ny lehilahy dia ahoana ny lehilahy afaka manatrika kely ihany izy raha ohatra ka mazoto fa ny fotoana moa zany dia asabotsy etsy amin'ny Palais des Sports moa zany amin'ny ray ora araka ny teneninao teo dia samy manana loha hevitra moa ilay na ilay fidirana voalohany na ilay faharoa so ilay voalohany no miverina faharoa fa samy manana loha hevitra ilay izy. Fidirana voalohany araka izay teneninao izay hoe hampody ianao avy amin'ny fahababon'Andriamanitra. Ao anatin'ny Baiboly ao dia imbetsaka ny zanak'Israely ary tena hoe ohatran'ny hoe niala tamin'Andriamanitra tena marina. Dia rehefa niala tamin'Andriamanitra izy dia matetika rehefa satria ny zanak'Israely moa tamin'izany ohatra fotsiny rehefa tamin'ny fotoana izy rehefa nivoaka tany Egipta dia tena nahita fahagagana, nahita fitahin'Andriamanitra, nahita manalatsaka avy any an-danitra, mofo avy any mofony lanitra izy ny Baiboly nampisan'Andriamanitra azy. Fa na dia teo ary ny asan'Andriamanitra ny fahagagana mandrapahatonga anazy indraindray nanadino an'Andriamanitra dia izay moa fiteny Baiboly azy hoe lasa nijangajanga izy, lasa hoe nanao Andriamanitra fanampin'Andriamanitra izy, lasa nanompo sampy izy. Izay tena tsy zakan'Andriamanitra. Rehefa tena mandinika Baibolyntsika dia Andriamanitra tena saro-piaro amin'ny voninahiny. Ozy izy hoe voninahitra tsy meko ny hafa. Ka izany Andriamanitra zany tsy mety aminazy mihitsy hoe
izy Andriamanitra nefa ny ampianao zavatra hafa dia nandra-pahatonga an'Andriamanitra ay rehefa tsy hanao hiaraka amiko nareo saotran'izany dia navelany teny amin'ny tanany fahavalo izy hoe io zany ilay Andriamanitrareo io mavita anareo dia nampahoriny fahavalo ny zanaka Israely fa mahafinaritra amin'ity Andriamanitra ity moa Bishop dia hoe na dia betsaka aza ny fihodinan'ny olona na dia imbetsaka aza ny olona mahafoy an'Andriamanitra amin'ny fotoana ny olona nitodika tamin'Andriamanitra toy ny Baiboly maharo-po sady be famindrapo izy tsy mitahy fahatezerana mandrakizay. Ao amin'ny Amosa 7:7 dia zao no lazainy hoe ary ampodiko ny Israely avy amin'ny fahababoana dia hanangana ny tanany efarava izy ka honinao ary hanao tanim-boaloboka izy ka hisotro ny divay avy aminy hanao sako izy ka inana ny vokatra zany hoe rehefa mampody anao Andriamanitra tena mampifaly anao amin'ny zavatsozy ataony izy tsy vitany hoe manafaka anao amin'izay mety hoe fahazaranasy natonga anao voageja tany ambadika tany ary tegna mila tsy ho afaka mihitsy tsy vitany hoe manafaka anao koa izy amina fanandevozana tsy haiko ohatra hoe aretina na fanamaloto na mety situation anankiray izay efa nanandevona nandritra ny taona maro fa rehefa manafaka Andriamanitra anao sady mamerina anao avy amin'izany mampody anao avy amin'ny fahababoana dia tsy vitany hoe mampody fotsiny izy fa manangana ny fiainanao izy mamianao tanim-boaloboka izy mamianao sahiasana izy zany hoe averina ny tombam-bidinao satria ny ankamaroany misy zanak'Israely araka ny teny eto rehefa babo izy dia ampahorian'ny fahavalo dia izay mahatonga ny Baiboly rehefa mijery anao bokin'ny Ezekela ohatra dia milaza izy hoe lasa saro-pian'Andriamanitra satria ohatra ny hoe ilay olona antsoina hoe vahoaka an'Andriamanitra ohatra ny izao maro amin'izao fotoan'izao nge betsaka ny olona antsoina hoe mpivavaka kristianina kanefa ny ohatra ny hoe antsoina anarana fa le tena le voninahitran'Andriamanitra amin'ilay fiainan'olona tsy hita intsony mandra-pahatonga ny jedirisa ohatra ny hoe manao tsinitsinina an'Andriamanitra manao tsinitsinina mpivavaka hoe aiza kory izay Andriamanina eo jere izy mosary jere izy maina velona amin'ny fiainany tsisy fahavokarana dia mahatonga an'Andriamanitra rehefa avy eo noho ny amin'ny anarany indrindra araka ny teny Ezekela 36 hoe noho ny amin'ny anarako izy satria be loatra ary indraindray trop loatra le moquerie amin'ny fahavalo indrindra le tsy mpivavaka izay milaza hoe zao ve le mba mivavaka zao ve le mba manompo an'Andriamanitra ohatra ny teteny hoe ohatra ny hoe fatiantoka tanteraka le izy dia mandra-pahatonga an'Andriamanitra mampody amin'izay dia araka le teny soratra masina teo hoe rehefa tena mampody Andriamanitra dia restaurer ny fiainanao izy mampody indray ny tombam-bidinao mampody indray ny fifalianao mampody indray ny fiadananao mampody ianao amin'ny toeran'ny fahavokarana mampody ianao amin'ny toeran'ny fiadanana mampody ny fiainanao mihitsy hafinaritra mihoatra n'izay eritreretinao azy misy anabavy zay so ohatra atao am-piangonana zaho izy taloha miliardera fa rehefa miliardera ozy izy dia lasa ny avonavona zaho izy mivavaka fa lasa ny avonavona fa novainy vola ny foko dia lasa tsy dia mivavaka intsony lasa mijangajanga mihitsy ary mifarina ozy izy satria le vadiko koa masika be sady tsy miraharaha dia rava ny fiainako tateoriny tena hoe tena rava na ny fre andehanana miangona raha tsisy fangatahana manolona le vadiny tsy mety amin'ny mihitsy tena tsy mety mihitsy dana tongotra ozy izy dia tonga ny vavaka tao am-piangonana foana moa zany nandritra ny fotoana maro fa nanomboka ty fito alahady ity le alahady voalohany taoarinana iny alahady voalohany iny nahazo marché ngeza be izy efa marché teny tanan'olo-kafo no lasany amina miliara maro toy izay za nge Bishop ozy izy tsy manam-bola anaovana le izy fa dia ny akeko hoe tena atao nefa mbola misy zavatra be da be aloha vola zany zay vao tena ohatr'izay fa dia nisy fahitapity avisy avanina tena hoe ny vadiny tsy nanampy azy fa tena hoe Andriamanitra manokatra an'ry hatramin'ny olo izay fa ela be tsy nampozina lasa nanampy azy tao anatin'ilay izy dia lasa nandeha amin'izay ny asa rehetrarehetra dia vao nazo tômôbila vaovao zao izy fa manomboka mandeha ny zavatra rehetra tiako tena zany hoe ao anatina fotoana fohy dia zao mihitsy ny teneny hoe tsy nampoziko mbola afaka efaly ohatr'izao ary zao izy izy raha amin'izao fotoana zao tena mahay mitatana tsara zao ataon'Andriamanitra zao tena tsoraraka antsony fa hiverina mihoatra lavitra azy possible mety havito hoe le za taloha ny zavatra ianako amin'izay zay zany le hoe Andriamanitra rehefa tena mameanao fanomezana sy mirestaurer anao mampody anao tena zavatra tsy azo ny sainao takarina nataon'Andriamanitra ho anao ary tongeny no tena teboka amin'ilay izy Bishop le loha hevitra sika moa dia hoe mampody anao amin'ny fahababoana zany hoe misy zavatra zany ohatrany hoe babo ianao ohatrany hoe lasa
andevo ny zavatra ianao ny olona manko rehefa babo dia tsy hoe koa hoe tompon'ny tena na tompon'ny fiainana misy zao tena hoe babo a ohatrany hoe vokatra mety hoe niainga tamin'ny toepo na ny zavatra nitrangana na nataon'ny olona dia mandrapahatonga anazy rehefa babo ianao dia tonga mitebika hoe tsy afa-manoatra ambany fifehezan-javatra sy trangan-javatra izay ohatrany hoe tsy tianao ilay zavatra kanefa manam-pahefana amin'ny fiainanao mampahory ianao ary eo tebika satria betsaka ny olona io zany na misehatra rabola na mety tokantrano mihitsy aza satria mety teo zao loatra ny nanomboka ohatran'ny tantara teo hoe mety angamba nefa manomboka mahita tena hoe za koa manambola za zavatra dia ohatrany hoe nanandrakandrana angamba mety koa hoe valifaty fotsotsotra hoe tsy miraharahanay ianao vadiko za koa zany mavita azy dia mandrapahatonga anazy ke tsy namponjo fa lasa ohatrany hoe babony zavatra iny izy dia mitondra faharavana ilay izy manko tena hoe mitondra anao any faharavana mihitsy ny tebika dia mandrapahatonga anao tsy tonga saina ntsony hoe tena tsy hoe tsy tonga saina moa za fa tsy afa-manoatra ntsony hoe ahoana ny fomba hivoahako ato ary eo indrindra ny ilainao an'ity fotoana ity satria Andriamanitra ny ilainao hamoakanao anatin'ny fahababoana hamerina indray ny fiainanao izay tsy vitan'ny olona tsy vitan'iza n'iza fa Andriamanitra manao azy ary tsy vitany hoe rehefa mampody anao Andriamanitra dia hoe afaka mifatorona fotsiny ianao fa zay mahatonga le fotoana anankiroa sabotsy reto tena mifameno satria ny fidirana voalohany dia mipody anao avy amin'ny fahababoana izy amin'ny raika hatramin'ny telo tolakandro zay adiny roa eo zany dia avy eo amin'ny telo ka hatramin'ny dimy iray dia hoe fa nisy soa anao mihoatra noho ny taloha izy zany hoe afaka misafidy le olona zay fotoana hatrehany fa ny tena marina mifameno izy anankiroa reo ao amin'ny bokin'ny Ezekela toko fahaenina amby telopolo ka ny andinin'ny fa raika ambin'ny folo dia izao lazay ny tenin'Andriamanitra andiny fahafolo sy raika ambin'ny folo dia amariny olona eny aminareo aho dia ny tananan'Israely rehetra ary honenana ny tanàna ka orina indray ny farava saora Jesosy dia ampitombo olona sy biby fiompy eny aminareo aho ka hitombo sy hiteraka ireo ametrahako mponina tahaka ny taloha any aminareo dia eto ilay izy ary aniso anareo mihoatra noho ny tamin'ny andohanareo aho ka dia ho fantatrareo fa izany Jehova wow dika zany reto tolo reto efa tena hoe tena efa tsisy niraisina ntsony efa tena hoe tonga hôlohôlo ny tanàna tsisy biby fiompy miriary ntsony ary amin'ny tanàna ny vahoaka mimponina amin'ny tanàna efa lasa tena hoe ngazana fa satria le olona niverina tamin'Andriamanitra nampodian'Andriamanitra dia Andriamanitra amin'izay no manisy soa azy izy mihoatra noho ny tamin'ny andro ny andohanareo ka amin'ity fotoana ity Andriamanitra tena mino ny foko rehetra fa mety taloha tokoa angamba ianao mety tena mba hoe mba nanina mahainao anao ary ankehitriny saromana sisa mipaozy ivela le izy satria sotran'Andriamanitra ny amin'ireo fitafiana izay mora nefa tsara izay manerana ny tanàna dia lasa ohatrany hoe saromana ivelany sisa fa ny tena marina efa maro ny olona rava anaty ary tena hoe tsisy raisina mikaikaika tsy voatery resaka rabola fa misy olona tena be vola fa tena tsisy fifaliliana tsony mihitsy ny fiainana na ara-pitiavana tsisy fiadanam-po tsisy fiadana-tsaina ary lasa zany zavatra rehetra zany mampirongatra ny fitsangatsangana mampirongatra ny alatra mampirongatra karazan-javatra maro eo amin'ny fiarahamonina dia matsitritina fotsiny hoe fahantrana tsy ny fahantrana fotsiny mampirongatra ny adalan'ny olona fa indrindraindrindra ny tsify sy ny fifaliana koa sy ny fiadanana anaty fa zany rehetrarehetra zany omen'Andriamanitra anao satria tsy ho voavidin'ny voly zany ary ho averin'Andriamanitra aminao indray marina loatra mahafinaritra ana mihitsy n'ity soratra masina hitondran'ny Baiboly ity hanisoanareo izy mihoatra ny tamin'ny andohanareo misy olona angamba mety angambany io ianao za tsy babony anina za tsy mila podiana anina fiainako ary zao miainga foana mety dolo ny zavatra rehetra fiainam-pitiavana ça va bien merci ny rehetrarehetra bon safa inona moa ny olana fa eto ny tebika ohatrany hoe izay tena mahaliana be amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra hoe Andriamanitra afaka manisoa anao mihoatra noho ny taloha zany hoe mety efa nahita zavatsoa ianao mety nahita zavatra tsara ianao ary isaorana n'Andriamanitra zany satria ny soa rehetra moa indray ny olona draidray ny ohatrany hoe alaim-panahy hoe rehefa mety ny fiainako a dia satria zany asa be rehefa mandroso tsara ny fiainam-pitiavako a sy ny fiainako rehetra dia satria zany nahatonga le izy fa eto ny tepika hoe ny soa rehetra azonao a dia tonga amin'ny teny Baiboly hoe ny zavatsoa rehetra dia midina avy any ambony zany hoe ny zavatra tsara rehetra nanao dia avy amin'Andriamanitra nefa ny eto ihany Andriamanitra amin'ny teny hoe za ohatrany hoe hitako eto Andriamanitra amin'ny teny hoe mbola afaka mbola manisoa anao misimisy a
mihoatra ny fahitanao hatramin'izay ary izay niteboka anisan'ndray mahafinaritra nyity Andriamanitra ity satria fiainana miaraka amin'ny tombo araka ny teny baiboly hoe mahafinaritra anahy nanaovana azy amin'ny Genesis manomboka amin'ny Genesis ianao dozy ny baiboly rehefa nanao lanitra sy ny tany Andriamanitra dozy izy hoe dia nisy hariva dia nisy maraina andro voalohany izany itsy ny teny hoe dia nisy maraina dia nisy hariva dia andro voalohany izany fa izy hoe hariva dia maraina dikan'izany rehefa hariva manko ianao maizina dia mialina dia avy eo mahiratra mamiratra ohatr'izay mihitsy ilay fiainanao amin'Andriamanitra mamiakatra miakatra mazava mitombo hazavana mitombo voninahitra ary eto mihitsy ny teboka satria Andriamanitra tena nisoa fiainanao ary fitonga amin'ny fotoana ity ahitanao le mihoatra izay efa hitanao izay zava-tsoa efa hitanao ndraisinao na koa misy koa mety zava-tsoa mety efa vototra mihitsy ary taminao ohatra ilay teneny hoe misy fiainana tsara no nananao dia mety vototra fa eto ny teboka hoe ilay Andriamanitra nanisoanao iny mbola afaka mamerina an'ilay soa indray ary mbola afaka manisoanao mihoatra ny tamin'ny taloha tafitra ny fotoanantsika révérend fa dia manasanao zay ho avy amin'ny asabotsy 29 octobre ho avy izao etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina tsy hanavanana iza na iza ary misokatra ho an'ny rehetra fotoana natokana ho an'ny vehivavy io kanefa raha ohatra moa nao lehilahy ka te hanatrika ihany te araka amin'ny vadinao na ny olontianao na tsisy vady na olontiana arahana azy ianao afaka manatrika koa le fotoana fa tiana manamarika fotsiny hoe natokana ho an'ny vehivavy ny fotoana ny alahady 30 octobre indray dia misokatra ho an'ny rehetra na lahy na vavy na ankizy na tanora na lehibe ny loha hevitra dia ny hoe deloelo vaovao anositra delo vaovao anao Andriamanitra ny fidirana lahy dia amin'ny sasany sy amin'ny valo sasany ary amin'ny folo sasany ny hariva amin'ny roa ora sasany izay mifandaharantsika efa dia manao velomanao izay mivady samy mitomba fahasoavana veloma tavoko